Mbola ambany lavitra ny karama izay voalaza na Banque Mondiale fa karama farany ambany ho an'ny olona manitra eran-tany ny karama farany ambany eto Madagasikara. Raha toka $3 isan'andro na $5,400 isam-bolana mantsy no voalaza na Banque Mondiale ho karama farany ambany ho an'ny mpiasa manitra eran-tany dia ambany lavitra izay mitetina $604,000 isam-bolana ny karama farany ambany eto Madagasikara ho ny filohan'ny randrana sindikaly androany. Zay eto anivondrana sindikaly dia mazava hoe ny amin'izao fotoana izao ny Banque Mondiale ny milaza hoe $3 na $3 isan'olona isan'andro ny tany fantrana varany ambany izany hoe raha latsak'izay $3 zay ny karama raisy mivola raisinao isan'andro manitra indrindra ianao. Zany hoe avadikitsika mikady tsotsotra ray volana $70 raha $507 ny dolara ray dia manodididina any amin'ny $5,700 eo zany ny vola tokony hiditra ao am-posinao ao. Raha vao latsak'izay miditra ao aminao zany isam-bolana dia manitra indrindra eran-tany ianao. Ozy Banque Mondiale. Tamin'ny fitondrana teo aloha efa nisy ny fampiakarana karama na sehatra tsy miankina hatrany amin'ny 520 isan-jato. Amin'izao andro fanavoajana izao dia tokony nisy ny fampiakarana karama hatrany amin'ny 530 isan-jato raha toka tia hatratra ny karama farany ambany izay voalaza ny Banque Mondiale isika ho ny fanazavana hatrany. Zavapoana ny nitolomana raha toka tsy vitan'ny fitondrana ny mifampiresaka amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fampiakarana karama ho 530 isan-jato io raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny randrana sindikaly hatrany. Dia zay no mahatonga ny randrana sindikaly hoe matona anao fanovantsika dia tokony zany mba tsy hisy mpiasa mahantra latsaky ny $3 zany ntsony eto Madagasikara satria zay no nanaovana tolona teny amin'ny kanja ho an'ny fanovana. Raha manontany rehetra zany hoe raha oharina amin'ilay 704,000 zay ny karama farany ambany amin'izao raha oharina amin'io zany ilay 5,700 dia ohatrinona no manodidina ny elanelany dia manodididina any amin'ny 530 isan-jato andro zany ny fiakarana. Dia mety hiteniny olona hoe ahoana no ny atakaranay an'izany ozy ny orinasa dia ozy zay hoe tamin'ny fitondrana teo aloha tadiditsika tsara efa napakana 520 isan-jato ny fanjakana teo aloha. Dikan'izany raha fanavaozana izao raha vao latsak'izay zany no alitaon'ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao ho an'ny aty amin'ny sehatra tsy miankina dia mampime izy mihezan'ny olona hoe tsy nahavita mihoatra noho ny teo aloha akoriny nefa hoe fanavaozana. Nanamafy moa ny filohan'ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga fa tsy nisy ny marimaritra iraisana teo amin'ny fivoriana ny iraisan'ireo sindikaly mpiasa sy ireo sehatra tsy miankina tamin'ny fampiakarana karama ka miandry ny fitondram-panjakana andray andraikitra sy anapa-kevitra mahakasika izany izy ireo.